Afaliana no mandondona ny isam-baravaranao mpanaraka ty fandarina zany malaza ity. Raha ny 420 ora ho an'ny teto Madagasikara dia hetsika fahafahambaraka ho an'ny malagasy ho an'ny Madagasikara no hitan'izao tontolo izao indray. Ny fikarakarana ny lalaon'ny nosy izay nambaran'ny filohan'ny Repoblika fa atao avolo eny mihoatra ny fikarakarana izay hita ny tany nosy Maurice tamin'ny taona 2014. Ny hetsika ara-politika nokasain'ireo fikambanana, vondrona, antoko politika sy ireo mpanao politika hanatanterahana fanambarana lehibe teny amin'ny faritra avaratra anteny Omaly io mikasika ny fahafahan'i Madagasikara ary ho fanajana ny fiandrianam-pirenena. Tsy tanteraka izany satria ny mpitandro filaminana no tonga aloha amin'ny mpikarakara ary nihidy amatrano na nidy ny vavahady ihany koa tsy nahafahana niditra tao anatin'izany faritra efa alolona manokana ary voafefy izany. Ankoatran'izay, teny amin'ny anjerimanontolo teny dia nanatanteraka fitokonana ny mpianatra izay nitakin'izy ireo ny hahafahana manatanteraka ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony anjerimanontolo Ankatso, ny hampiakarana ihany koa ny vatsim-pianarana ho 100 isan-jato ary indrindra ny hijerena manokana ny olona n'ireo mpampianatra mpikaroka izany izay ahafahana tsy manapaka ny fampianarana eny amin'izany ambaratonga ambony izany. Saingy nivadika moa izany hetsika izany ka niafara tamin'ny fisamborana ireo mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo. Valo ny voasambotra fa raha ny vaovao fantatra ho an'io maraina io dia efa navototra ny mpitandro filaminana ary tafaverina eo anivon'ny fianakaviany ireo mpianatra voasambotra izay niampy daroka ireo. Ny amin'ity faranty no hitondrantsika ny adevitra satria arak'izao taratasy hitantsika izao zany rehefa nisy ny fifandonana tsotsotra teo anivon'ny mpitandro filaminana satria ny mpitandro filaminana niezaka nanosika nandrava ireo mpianatra teny amin'ny faritra ambanimbany Ankatso raha toka nakatoerana tsy lavitra ny tambohana Ankatso ihany koa ireo mpianatra naneo an'izay fitakiana izany. Taorian'izay dia nangataka ny hiditra tao anatin'ny faritry ny oniversite ny mpitandro filaminana ary ny taratasy hitantsika amin'ny sary izao dia taratasy navoaka teo anivon'ny oniversite izay mamela mpitandro filaminana hiditra. Mazava zany dia misy ny fanafonana ny française universitaire. Tsy ilay hoe hitondrana fandaminana ao anatin'izany toerana misy ny faritry ny oniversite izany no zavatra nitranga ary tsy hoe koa hitondra fitoniana fa ny fisamborana no tranga nisy Omaly. Ary fisamborana tsy vita ny fisamborana tsotra fa fisamborana ny ampy-daroka ary fisamborana ny ampy-teny ratsy ho an'ireo mpianatra. Betsaka no nanameloka ity fihetsika nataony mpitandro filaminana ity. Fihetsika izay tsapany rehetra fa manimba ny zo maolona aloha voalohany indrindra ary manao tsinitsinina ny fisian'ireo mpianatra izay mianatra eny anivon'ny oniversite. Ary ihany koa fanapara-pahefana ataony mpitandro filaminana izay solitena ny fanjakana mitondra fandaminana, mitondra fandriampahalemana ho an'ny eny anivon'ny anjerimanontolo izany. Fa tsy afa-miala amin'izao ihany koa ny filohan'ny oniversite izay nanala izany française universitaire izany ka namela malalaka ny mpitandro filaminana. Tsy hoe namela malalaka ny mpitandro filaminana ifehy filaminana fa namela malalaka ny mpitandro filaminana hidaroka hanompa ary nisambotra ireo mpianatra izay efa nitsoaka, efa nanangatanana ary efa nilavolefona teo anivony izay fisamborana sy daroka nahazo azy ireo izay. Mandry ve ny sain'ny filohan'ny oniversite amin'izao tranga izay nisy hitantsika amin'ny sary izao. Zay ny amin'iny. Anjarany rehetra mandinika fa tsejatsetsatsyaritra ny ilazany ny amin'ny hoe dia nahafaly ny tompon'andraikitra iray teo anivon'ny fiadina amin'ny Repoblika teo aloha ny daroka nahazo ireto mpianatra ireto. Izy aza moa nahavita nanao publication misy ny tamin'ny compte ny amin'ny hoe tokony mbola ny ampy daroka mafimafy ary tsy anjerimanontolo no misy eny Ankatso fa tena devoly manontolo. Tena tohina sy gaga ny rehetra tamin'izany fomba fanehoan-kevitra zany. Izao tokoa ve sisa no tena hevitra ireo heverina fa mpanohana ny fitondram-panjakana ka faly mahita ny fahavoazan'ny hafa ary mampirisika ihany koa mpitandro filaminana hanampy bebe kokoa izany daroka sy vona ary fisamborana atao amin'ny mpianatra izany. Tsy hoe tapitra kory ny adevitra rehefa nikatona tao anatin'iny fanambaran'ny mpianatra ny amin'ny hoe hisy takatry zareo fa hiverina amin'ny herinandro ambony.
fa mipetraka ho tahiry itony faneho-kevitra ataona tompon'andraikitra ambony itony, ho tahiry ho resahany rehetra ao aoriana kely ao, satria moa mbola azy ireo ny fanjakana, izy ireo manana fahefana ka mangina ny rehetra ka navava tahaka n'inona ary no ataony dia tsy afa manoatra ny malagasy fa miezaka mampandefitra ny ampo, fa ny malagasy ao anatiny ao dia mitahiry zany alahelo izany. Resaka université zany fa ny tetsy baipasy dia nahatalanjona ny amin'ny rehetra ny amin'ny hoe fanga efa foana indray lay nota navoaka ministry ny atany amin'ny hoe tsy azo atao ny mivory anaty efitrano. Fanambarana no nikasaina ho ataon'izy ireo ary tonga tena toerana avokoa ireo mpanao politika, ireo fikambanana maro samihafa nikasa hanatanteraka izany. Saingy isika ny mpitandro filaminana ny efa tonga aloha tao anatin'ny toerana zay nanidy ny trano tao anaty ihany koa ka tsy ahafahana niditra ho an'ireo zay nieritreritra fa hanatanteraka hetsika tao anatiny tao. Mahavariana sy mahatalanjona ny fihetsika ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe hatrany amin'ny toerana ivelana Antananarivo, efitrano mihidy ary tsy atahorana hanelingelina amin'ny filaminana sy ny fifamoivoizana no sakanana tsy avela maneho hetsika ny mpanao politika sy ireo fikambanana maro samihafa. De mbola tahotra zany ary tahotra mihoatra ny tahotra nisy ny fitondram-panjakana hatramin'izay. Tahotra satria maro be ireo vondrona toko sy fikambanana maro samihafa ny vondrona ho maly iny. Ary tahotra ihany koa satria fantatr'izy ireo ny lanja ny fanambarana izay nikasainy ireo vondrona toko politika ho tanterahana. Voakitika ao anatin'izany ny fizakan-jom-pirenena Frantsay hanananga ihany Rajoelina ary ny tsy faneken'ny ankolafikely rehetra ny mbola hirotsahany nga ihany Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo satria efa tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy intsony izy. Kanefa moa ny fomba fiady hatramin'izay dia ny fampiororona, fampitahorana, ny fisamborana sy ny fampihetsoana eny anivon'ireny sampana samihafa mitandro filaminana ireny. Dia natao indray zany omaly tamin'ny alalan'ny fanakatonana ny trano, fandrarana tsiditra ny trano ary ny fanemorana ireo mpitandro filaminana manoloana an'ireo olona izay nasaina sy niezaka ny hanatrika izany fanambarana lehibe izany. Vita ihany ny fanambarana ary andalambe no nanatanterahanizy ireo izany rehefa tsy tafiditra tao anaty trano. Novakiny zany omaly ary olon-tsotra ny namaky izany, notron'ireo mpanao politika, notron'ireo fikambanana maro samihafa. Ankoatran'izay mbola fahafahambaraka lehibe ho an'ny fitondram-panjakana ny fanambarana izay nataon'ny kizy na ny komity iraisam-pirenena mikarakara ny lalao. Ny kizy no manana ny fahefana izay hijery ny fandaminana ny lalaon'ny nosy indrindra amin'ny fampiarana ireo lalàna izay ny fanarahana hanatanterahana izany lalaon'ny nosy izany na Jeux des Îles. Satria moa amin'ity androany ity no sokafana amin'ny fomba ofisialy izany Jeux des Îles izany. Omaly dia nanatanteraka fanambarana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny kizy rehefa nivory maika izy ireo. Ka tamin'ny fanambarana izay nataon'Andriamatoa Philippe Ahortin Von dia niresahany manokana ny amin'ireo lafin-javatra telo manahirana hita eto Madagasikara. Voalohany anatin'izany dia ny olona ny karaté satria misy fédération roa eto Madagasikara hoy ny kizy. Koa tokony ho alamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny komite olimpika sy ny fitondram-panjakana izany mba ahafahana manatanteraka ny fifananana ka tokony handraisany karateka malagasy anjara ao anatin'ity lalao ity. Raha toa ka tsy voavaha ny olana eo anivon'ireto fédération roa samihafa ireto dia tsy afaka mandray anjara ao anatin'ny lalaon'ny nosy taranja karaté ny karateka malagasy. Ho an'ny taranja petanky na tsipika nety be dia miverena ny adevitry ny kizy ny aminy hoe manana olana ny fédération malagasy sy ny fédération iraisam-pirenena momba izany petanky izany. Olana izay nahafabaraka Madagasikara satria tsy nahalo ofana trano ny fédération malagasy ny izany petanky izany na ny marimarina kokoa ny délégation malagasy nandray anjara tany ivelan'ny tany tamin'ny lalao iraisam-pirenena izay nandraisan'ny Madagasikara anjara. Mbola mitoetra zany ka ny sosikevitry ny kizy dia hoe ndao aloavy efao eo anivon'ny fédération iraisam-pirenena momba amin'ny petanky ny vola izay tokony ho efan'ny Madagasikara mba ahafahany indray mandray anjara ao anatin'ity lalaon'ny nosy ity. Ary fahatelo ny amin'ireo mpandray anjara amin'ny ping-pong na ny tennis de table satria ny telo amin'ireo
mpanao ping-pong malagasy dia hitan'ireo teknisiana lehibe eo anivon'ankizy ary nahazoan'izy ireo fitarainana samihafa ny aminy hoe teratany frantsay. Noho izany dia tokony ampiseho antota taratasy manamarina izy ireo fa nipetraka teto Madagasikara nandritry ny herintaona. Raha tsy izany manko dia tsy afaka mandray anjara ihany koa izy ireo amin'ny fifananana ping-pong na tennis de table. Tsy ho resahantsika intsony ny zavatra nitranga omaly ny aminy hoe nisy sakafo izay nitarika fanabozinana amin'ny alalan'ny hoe intoxication alimentaire ka nampimemenina ny mpanao basety maorisiana sy ireo délégation samihafa toy ny avy any Komoro izay tara sakafo ry zareo Maoré na ny avy any Mayotte ihany koa tsy faly tamin'ny efitrano nandraisana azy ireo. Fahafahambaraka izany no zava-misy raha ny tao anatin'ny 420 ora. Tsisy faly amin'izay mety ho fahafahambaraka Madagasikara eo anatria ny sehatra iraisam-pirenena fa rehefa tsy mahay mandamin-javatra ary rehefa tsy mahay mitantana ary rehefa tsy mahay mampianatra lalàna araka ny tokony izy ny fitondram-panjakana dia zao hitany rehetra izao zany olana amin'ny tsy fahaizana mikarakara izany. Ka nanao fanamby aza nga Iany Rajoelina fa ataony avy mihoatra an'izay hitany tany amin'ny Nosy Maurice ny lalaon'ny Nosy tamin'ny 724 ity lalaon'ny Nosy 324 ity dia vao manomboka dia korotana tsy fakahitana ary olana eo anivon'ny fikarakarana no trangan'ireo délégation maro samihafa ka hitondran'izy ireo fitarainana. Mbola vao manomboka ny androany fa hatramin'ny fahaenina volana septambra moa ny lalaon'ny Nosy. Ary vao nanomboka tamin'ny afaka omaly 27 volana aogositra ihany koa ny fametrahany any antota taratasy teny anivon'ny ACC. Dia azontsika hatsaina amin'izany ny aminy hoe inona indray no hitranga sy inona ny iseho amin'izany fametrahana antota taratasy sy ny rivotra iseho eto Madagasikara izany. Fa samilo mandalo amin'ny faran'ny herinandro mahafinaritra isika menakavy ka mba hitsena ny herinandro vaovao indray amin'ny alatsinainy. Hitondra ny vaovao sy ny zava-misy indray isika ao anatin'ny fandarina zany malaza ka heverina fa mba zavatra hanaingo ny tsara ho an'ny malagasy no entintsika fa tsy skandale na sanatry n'izany akory mbola hanampitrotraka ny fahafahambaraka amin'izao zava-misy izao amin'ny fikarakarana ny lalaon'ny Nosy na zay mety ho fihetsika tsy mahomby atao amin'ny fitondram-panjakana ka hitarika olana indray eo anivon'ny fiarahamonina. Zany zava-misy zany malaza makasitraka tokola makatelina tokovavy.